Fa tsy sahirana noho ny fiainany hazan-dranomasina roaponina Zibevelona amin'ny fanjonona ny be fitina Nosbe amin'izao fotoana izao. Fiainany hazan-dranomasina izay vokatry ny fahasimbany ny ala ongo sy ny fanondranana ny tsokosoko raha ny fanazavana ka misy fiantraikany mivantana any amin'ny roaponina Ilary na Soloniaina. Miavitsy na lasa misitaka ny fahadranomasina ireo hazan-dranomasina any amin'ny faritra maro ao Nosbe Elville amin'izao fotoana noho ny fahampitehan'ny ala ongo na ny mangrove sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Mamelona fianakaviana maro nefa ny jony sy ny fisian'ireo hazan-dranomasina ireo ka sahirana ireo mponina amin'izao fotoana. Agnatin'ny ala ongo anao tsy mijaly zegny ke anao midriky mandeha mitady kabaka même pas 3 mètres anao fa mahazo bakobakon-drakatra man mitsapatsapa fa mahazo makambo dikan'zegny tsara honko lahaby azoty anao sy be heto ndegangy fo tsy hita amin'ny sisiny ongo dikan'zegny mampirisika atsika jiaby zegny atsika agnaja ongo atsika tsabo ongo ry zanaka atsika ampirisitsika zegny mianatra magnaja ro honko mangrove jiaby io fa izo tsara lahaby ne. Manoloana izany velara-tany 3 hektara no noraisin'ny faritra rovana Tanyely Antanana ambolena ongo miisa 507 indray ka avondron'olona ifotony manodidina ny 520 atao amin'ny fokontany be fitina no nanatanteraka izany. Fambolena ongo izay tsy natao iarovana ireo faritra sy ny hazan-dranomasina ihany fa itsonjovana ny fivelomana ireo mponina voakasika izany ihany koa. Ka ny tanjona aminazy ity zany rehefa tsara ny mangrove dia mety tombo koa ny tetikasa mety azo velomana ao anatiny zay amin'ny fampiasana io mangrove io dia zay zany tena antopisinay zany hoe tsy janona amin'ity fotoana ity fambolena ongo amin'ity faritra ity dia zay mieritreritra fa amin'ny fotoana mahatsara n'ity faritra ongo ity dia ataoko fiofanana fampiofanana ireo communauté manodidina amin'ny fanatavezana drakatra zany hoe engraissement crabe dia mety izy koa resaka élevage na poisson arakaraka ny besoin ny le filana eo anivon'le communauté zany zay tena antopisin'izy io tsy programme anasa zany tsy janona amin'ny taona ity fa itoy hatrany mba hanatsarana foana ny faritra an-dranomasina sy ny arena voajanarintsika an-dranomasina. Tsy ny fahasimbany ala ongo ihany no fantatra fa isan'ny antony maharitra ny hazan-dranomasina any amin'ny faritra maro any Nosbe Elville fa eo ihany koa ny fanondranana tsokosoko makany ivelan'ny Madagasikara tahaka ny any amin'ny Nosy Mayotte ka iantsoan'ireo mponina ireo tompon'andraikitra ny hijerena akaiky izany.